Makafaliana indray no hitsidiananao any tokantrano amin'ity aliny fahenina amby roapolon'ny volana may roapolo sy roa arivo ity. Atao anatin'ny fandarana mety ho tetry ny andro ny andrafitra ny mety ho tetry ny androntsika kosa raha ho an'ny telo andro ho avy dia ny fandalovan'ny rindrin-drahona ato atsimon'ny Madagasikara izay kisaka tsikelikely miantsinanana vokatr'izay dia mitondra tsy ho drivotra avy aty atsimo andrefana moa izay rindrin-drahona izay teraka hafanana zany hoe amin'ny ankapobeny zany dia anatombo ara-pitahina amin'ny antonony ny maripana amin'ny ankapobeny ao anatin'izay telo andro izay. Hojerentsika avy hatrany ny andram-pitso maraina aloha dia mbola misy andian-javona ny vao maraina ny ampovoantany sy amin'iny andrefan'ny nosy iny somary andrahoana kosa ny ilany atsinanana ary mety arahan'orana manify zany ho an'ny morotsiraky ny faritra sava. Mitolakandro kosa raha ho an'izay rapitso izay dia mbola mandrandrahona hatrany aty amin'ny ilany atsinanany nosy manontolo sy aty amin'iny morotsiraky ny faritra atsimon'ny nosy iny fa ahitana masoandro mibarika kosa any amin'ny faritra sisa. Raha mikasika ny vinany maripana ary dia na izany ary mbola somary hidina kely ny maripana ambany indrindra ny vao maraina ho any aty ampovoantany sy aty amin'ny morotsiraka andefatra vokatry ny fisiany andian-javona raha toa ka manodidina ny 5 amby roapolo ka hatramin'ny 9 amby roapolo eny ambony indrindra ho an'iny faritra ampovoantany iny aty morotsiraka atsinanana kosa dia manodidina ny roapolo sy roa amby roapolo ny ambany indrindra raha toa ka 7 amby roapolo ka hatramin'ny telopolo ny maripana ambony indrindra. 7 amby folo ka hatramin'ny 1 amby roapolo ny ambany indrindra aty morotsiraka andefana ary 1 amby telopolo ka hatramin'ny 7 amby telopolo kosa any amin'iny morotsiraka andrefan'ny nosy iny mbola tazana amin'iny analalava sy mahajanga iny moa ny ahitana izay maripana ambony indrindra zay dia 4 amby telopolo degré celsius. Dia izay indray no masaka natotranao tamin'ity anio ity makasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray veloma tompoko.